Zany efa mitenanao na calme tsy ko série fa zaho mbo mandamina programme efa misy école hitako zay fa na calme ninaboka zany fô nefa ve tsy hita aby raha tanao afoko anao ndraiky n'io misarisary manao io aza ela tsy hita teza foana ananety ilay lasa tsara fa enao misy barbe karakory masa Sarai, reserva lasa malaza. Merci. Allô, tu comment selfie kid moi? Mba souvenir. Kain mo ratana si. Zao mianatra amin'ny institut privé ro amin'ny université kaiky ny fitizana zazavava mangarivotra io. Aza mianatra mba manono fianarana za mba mahita asa tsy agré par l'état au dégara zay. Sisy raha atao fa mianatra aloha zao. Sady fianarana lova tsara yawa sala tonga farako sala zay basen yawa mastoa anao yawa zay tsy hita tamiko efa tsy farany zay on olo tsy hainao boka efa petipetanao tsy haina minday bolana ino peste izy aza boko petapetaka aminao mifindra aminakay ty aretinay boka magnany fo mora mamarahana io bogosy manino zasa mafaika aminao angivy zao na raha tegna farany tsara fa juste namako fa za io be misy rangatahy amina magnino moa za ko ampidirina amizany université privée ro zany aminino amin'ny université privée ro université privé ero condition nakay basy eno tsara tsy anao raiky mianatra fa tsika roa za mila fakahita amila olo bogosinao izy ndao tsika zoakely diany ndao IPH na Institut Privé Ero dia Institut Privé mijoro ara-panjakana tanteraka ary manana équivalence amin'ny fonction publique mijoro eto Mahajanga. Manana filière anankitelo ny université anay, ny transit et douane, ny communication ary ny gestion. Ny mpianatra mianatra ato aminay dia manana avantage maro tsy voatanisa. Anisan'izany ny fanananay wifi ho an'ny mpianatra, ny fahafahan'ny mpianatra anay miala voly ohatra hoe mandeha manao sport, mandeha manao piscine, manao sortie récréative ary eo ihany koa ny voyage d'études. Ankoatran'izay ny mpampianatra ato aminay dia tena ampitraikefa satria efa nisehatra fotoana maro, taona maro eo amin'ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo ka expérimenté tsara ny mpampianatra. Ankoatran'izay dia eo ihany koa ny tombontsoa amin'ny fampianarana ny langue française, anglaise ary chinoise. Zany hoe mpianatra mivoaka ato aminay dia mafy tanteraka ny teny frantsay, ny teny anglisy ary manana notion amin'ny teny sinoa. IPH na Institut Privé Ero satria voalohany indrindra dia afaka misehatry amin'ny asa avy hatrany ny zanatsika mianatra aty amin'ny université anay. Zany hoe raha ohatra ka te-hijanona izy ao aorianany 2 ans dia efa mahazo ny BTS professionnel izy, zany hoe afaka miasa avy hatrany izy. Ankoatran'izay zahay manampy azy amin'izay fitadiavana asa zay ihany koa. Raha ohatra moa zany misafidy ny aloha izy dia afaka manohy ny licence izy manomana ny catégorie 5 ihany koa ato amin'ny Institut Privé Ero. Dia misokatra ho an'ny daholobe tsy manavakavaka mandray ny mpianatra rehetrarehetra na avy aiza na avy any amin'ny périphérie na avy any ambanivohitra aza dia voarainay ary tsy maintsy mahay teny frantsay satria zahay ato dia professionnel, maro ny professionnel amin'ny teny frantsay io mampianatra ihany koa ato. Ka raha tianao gestion ianao na tianao transit et douane, te ho lasa transitaire ianao na koa te ho lasa journaliste amin'ny communication na koa communication d'entreprise dia ato amin'ny IPH zany ny université tokony safidinao satria anampy anao amin'ireo filière anankitelo ireo izahay. Tsy vitany manome diplôma, tsy vitany manome fahaizana fa manome ihany koa traikefa satria ny mpianatra dia tsy maintsy manao stage ary io stage bloqué mihitsiny ary tsy voatery eto Mahajanga ihany ny stage fa afaka betsaka zao mpianatra nanao stage any Tamatavy tonga dia nahita asa avy eo, manao stage any Diego, manao stage any Fianaratsoa any Antsirabe. Zany hoe afaka mivoaka zany ny mpianatra manao stage fa zahay no mitady ny stage ny mpianatra.
koa tongava betsaka aty amin'ny université anay. Ny IPH moa zany dia aty Mangarivotra, akaiky ny classement zazavavy Mangarivotra, misy immeuble étage rouge de aty amin'ny premier étage ny misy amin'ny université nay. Koa tongava fa misokatra ho atsika rehetra ny varavaran'ny IPH, Institut Privé Héros.